fepetra dia niraisina eo anivon'ny fokon'olona izay hoe namelonaina an'ilay fehifilolay ka nanomezan'ny atao hoe ny tsy miankina sy ny commune gony dia nanaovana asa tana maro dia nasiana boiron ny izay ihany no vitantsika ataontsika hoe efa 3 volana lasa amin'izao ny zava-misy amin'izao indray dia ny projet présidentiel dia miditra ny eny amin'ny fokotany Ambohimangidy ny barrage izay ataona entreprise amin'ny alalan'ny apipamo zany manao azy dia izay zao ny tena hoe atao hoe fiarovana ngeza be natao mba hiahafahan'ny rano mikorina tsara etsekilan'izay ny madinidinika dia ny hoe fanadiovana ny tatatra izay efa misy eo ny fikambanan'ny tantsaha dia eo koa ny fokotany dia tsy atao hoe misy tsy dia tena fahazotoana ihany eny anivon'ny fokotany sasatsasany dia miditra tsehatra tanteraka ny commune manadio